ao anatin'izay taranja baolina lavalava izay ihany dia efa tavaverina eto an-tanindrazana ny filohan'ny malagasy rugby Andriamatora Kotomalala Marcel rehefa avy niatrika ny fivorimbe ara-potoana ny rugby Afrika izay nitanterahana tany Maroc ny faharoa ny volana marsa teo. Ny alakamisy teo izy dia nanao tatitra tamin'ny mpanao gazety ny dia ny tany ivelany ary vaovao maromaro no netiny tamin'izany izay hofitinina ao anatin'ity fanadihadiana ity. Ity zavatra ity zany izay nomeny ny rugby Afrika atsika zany sy ny rugby zany amin'ny resaka voalohantsika amin'ny resaka formation aty Afrika zany fédération voalohany amin'ny resaka formation aty Afrika raha ataontsika amin'ilay fahazarana teny ny tontolo fanatanjahanteny ity zany dia ity zany le hoe award azo amin'ny resaka formation zany anisany azahoantsika tombony io zany amin'ny zavatra rehetrarehetra ho avy zany amin'ny perspective zany eo amin'ilay resaka projet de développement zany dia anisany apiakatra tonga dia mahitsy be apiakatra inona raha ohatra ka tianareo na saiko manana apiakatra ny subvention atsika zany amin'ny resaka projet de développement io na azahoantsika voalohany aty Afrika io amin'ny resaka formation zay zany anisany tena zay zany mazava dehibe an'io zavatra anankiray io zany. Ny zavatra faharoa zany dia ny mikasika ny resaka lalantsika ihany koa zany amin'ny eo amin'ny vehivavy zany tafiditsika moa zany ao anatin'ny efatra voalohany aty Afrika amin'ny vehivavy amin'ny lalao rugby voalohany amin'izany moa zany mazava ho azy fa zareo Afrika Atsimo dia Kenya dia tsika dia Ouganda reo zany ilay efatra voalohany ary noho izay le hoe natafidrantsika ao anatin'ny efatra voalohany zay zany dia isy éliminatoire anomboka zao zany isy éliminatoire ny rugby à 15 sady champion d'Afrique moa zany mazava ho azy ho an'ireo ekipa efatra ireo éliminatoire hiatrika ny coupe du monde ny vehivavy zany rugby à 15 zay atao any Nouvelle-Zélande amin'ny 2021. Ankoatran'izay moa dia misy fitaovana navy ihany koa zany tsika fitaovana zany fa teo moa zany lay anisan'ilay fitaovana misy baolina misy zavatra hafa ihany koa sac de placage sy ny zavatra mbola ho avy zany dia anisan'ny voandalana hoentiny netiko zany tamin'iny assemblée générale zay tany natao tany Maroc iny mikasika ny hoe Ligue Nationale sy ny anina dia izao fotsiny zavatra teneko anareo hoe mazava be ny position ny malagasy rugby hatramin'izay fa ny ministère tompona andraikitra no tsy nandray ny andraikitra tokony nataony ary ministère amin'izao fotoana izao dia efa niteny fa raha vao vita ny nomination dia mandeha ara-dalàna ny zavatra ho ataon'zareo mikasika ny famahana ny olana izay misy tamin'ny teo amin'ny Ligue Nationale section Antananarivo renivohitra section Vakinedina zay zany ny zavatra ho teneko anareo ary mazava tsara ny malagasy tsy mitsabatsabaka amin'ny zavatra tsy hitsabahana ary ny malagasy rugby tsy manana afa-tsy ny objectif hoe mampandroso sy mampandeha tsara ny lalao rugby eto Madagasikara ary ny tanjona amin'ity dia hitanareo tsara hoe ay tena zay tokoa ny objectif malagasy rugby hatramin'izay na teo ara ny hoe préparation ny relève sy ny anina rehetrarehetra dia mahita zakosy zay fa tena nahita an'ireo tanora zay tena tary ambany tary anatin'ny anina tary zay anisan'ny objectif n'ilay resaka restructuration zay napetraka tamin'ny fotoanandro fa tondra vokatra ho an'ny malagasy rugby ary ahita amin'ity taon'ity tsika dia samy hita ny vokatra tsara tamin'izay resaka hoe ahoana zany préparation na relève zany.